Raha tsika miandalina eny ihany moa toy ny vaovao iny fa raha eo amin'ny resaka politika kosa indray dia anisany nabe resaka ny maro ny fiandohan'ity herinandro ity ny fiverenan'Andriamatoa Marc Ravalomanana eto Madagasikara. Noho izay indrindra nisy ny fihaonan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tamin'ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana. Marc Antoine no mitondra ny antsipriny vaovao eo amin'ny sarany Tsirako Torsan. Nisy ny fihaonan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana omaly teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha. Fihaonana izay nentina indrindra nandiniana ny resaka fodiana tanindrazan'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Raha ny nambaran'Andriamatoa Girivo Randrenarsoa, solombavam-bahoaka avy amin'ity Ankolafy ity, dia misy ny ahiahy eo amin'ny roa tonta kanefa ny fiatombohan'ny fampiresahana ny zava-dehibe. No marihana ihany koa fa tsy manakana amin'ny fampiresahana entina ny fampandrosoana amin'ny firenena hatreto ny dinika. Tsy dia hoe ho afa-po ny tena tanjona fa satria efa naharitraritra ela ilay izy. Izay moa zany hoe miasa miaraka amin'ny zareo anatin'le fametrahantsika n'le fampandrosoana le firenena dia ilaina ny mba ny fampidinika kely. Zava-dehibe ny fampidinika le teny nahitsy na zava-tsara ny resaka atao. Ary mazao raha dia milaza taminy hoe indraindray aho tsy maintsy miteny rehefa zavatra mikasika ny Ankolafy na ny ataoko avy aty aminay ka hitanay fa somary taraiky kely dia zay zany le passeport ohatra. Ka eo amin'izy io ny tena olana mipetraka dia tsotra fotsiny hoe misy ny ahiahy satria ny hevitra tsy mitovy. Ny Andriamatoa filohan'ny Repoblika dia milaza izy hoe aleo aloha ny amperaka tsara ny fototra, aleo aloha ny hiasa hijeren'le malagasy roa amby roapolo tapitrisa dia avy eo manaraka ho azy zany rehetra zany. Izay indray dia milaza hoe zoan'olombelona anankiray manana passeport ary filohan'ny Repoblika teo aloha izy mipetraka ny tany lavitra noho ny antony ara-politika fa tsy hoe sitrapony dia hoe tsara raha mbo miala azy io passeport io. Dia eo zany no mipetraka zany satria mety misy ny ahiahy hoe raha azo avy le passeport dia vereneta tanindrazana izy dia ino anao taona tava vereneta izy kanefa tsendra mbola tsy milamina arakaraky ny heritreritry ny fitondrana zany. Eto tiako miteny fa ninonino na fangatana ao ataonay dia efa fantatsika fantatry ny rehetra fa olona ray ihany rehefa ka manapaka io dia filohan'ny Repoblika. Ka raha mbola mipetraka izay ahiazay aminy tsy maintsy mifanasy lahatra zany. Zany nefa tsy manakana ny sy fampiresahana na koa ny fandrizana fiara-miasa. Mipetraka ary ny fanontaniana hoe izy ve ny fampiresahana eo amin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina sy Andriamatoa Marc Ravalomanana any Afrika Atsimo mandritra ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny filoha Afrikanina Tatsimo Jacob Zuma. Miankina amin'ny fizotry ny fandresendahatra eo amin'ny roa tonta daholo ny resaka.